ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika ry havako malala tratry ity alakamisy fa 30 ny volana jona ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika ry havako malala. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky faharoan'ny tantara faharotoko 17 andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tantara faharotoko 17 andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havako malala. Ary abiny joro teo atendrombohitra Zemaraima izay any amin'ny tany avonan'ny Efraima ka nanao hoe mianoa ry Jeroboama sy ry Israely rehetra. Moa tsy tokony fantatrareo va fa nomeny Jehovah Andriamanitry ny Israely ho an'i Davida mandrakizay ny fanjakan'i Israely dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekena nasintsira. Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata mpanompon'ny Solomona zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony. Ary koa nisolompona tena ratsy fanahy niangona teo aminy ka nampahery ny tenany hanohitra ny Rehoboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatohitra azy. Ary ankehitriny ianareo mikasa hanohitra ny fanjakan'i Jehovah izay eo an-tanany tanaky Davida, ary ianareo dia marobe sady misomby lahy kely volamena eo aminareo izay nataon'ny Jeroboama Andriamanitra reo. Tsy efa noroahinareo va ny mpisorony Jehovah dia ny taranaki Arona sy ny Levita ka nanindry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena any amin'ny tany hafa ianareo, ka nazovona mitondra vato-trombola sy ondry lahy 7 hanokanana ny tenany, dia izy no tonga mpisorona amin'ireo tsy Andriamanitra. Fa ny aminy kosa dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah dia ny taranaky Arona ary ny Levita koa manao raharahany, ary mandory fanatitra hodona sy didikazo manitra ho an'i Jehovah isa maraina sy isan-kariva izy, ary ny mofo asiako alany eo amin'ny latabatra tsara, ary ny jiro koa ampirehetiny isan-kariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy ny fanaovan-jirony. Fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah Andriamanitray ho tandremana. Fa ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay. Ary ny mpisorony sy ny trompetra avo faneno ho tsofina mafy hamelezana anareo, ry zanak'Israely io. Aza miady amin'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, fa tsy ambinina ianareo. Fa nasain'i Jeroboama nanompiana ny fandehan'ny otrika mba ho tonga aoriany, ka dia izy teo anoloan'ny Joda ary notrika teo ivoany. Ary no nitodika ny Joda ka indreo teo alohany sy teo aoriany ny fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary nipisorona nitsoka ny trompetra. Dia nioby ny lehilahy tamin'i Joda, ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'ny Aby sy ny Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra ny teo anoloan'ny Joda, ary ny Andriamanitra nanolotra azy eo an-tanany, ka nahafatesany Aby sy ny vahoakany be dia be, ary niapatrapatra ny vatan'ny Israely dia lehilahy 10 tsy voafantana. Toy izany iny nampetrena ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranak'i Joda ny nahiry satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Adin'ny pirahalahy no nitranga ry havako amin'ity mofinaina voalahatra ity. Koa izay entina mampahery anao dia ny andininy fa 12. Indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay. Indro ato aminay Andriamanitra ho mpitarika anay. Ry havana, tamin'ny andron'ny Rehoboama zanaky Solomona moa no nivaky roa ny fanjakana. Dia io teny izay ambarany Abio tao Zamaraima, ny tenenany manao hoe raha ny tena marina izy dia ny fanjakan'Israely manontolo dia natokan'Andriamanitra ho an'i Davida.
saingy nisy kosa ny kiomy tamin'ny fanjakan'ny davida, ny kiomy tamin'ny fahefan'ny taranak'i davida, de ry Jeroboama zay zanaky ny mpanompony davida ihany, ny kiomy ary niaraka tamina olom-pona olona tsy amperitreritra zany, dia ny kiomy tamin'ny Rehoboama satria Rehoboama moa fantatsika zanaky Solomona, de tamin'ny andron'ny Rehoboama no nivaky ny fanjakana, nitaraina ireo taranaky Efraima, fokony Efraima nampian'ireo foko vitsivitsy, maromaro ny kiomy tamin'ny Rehoboama manao hoe mafy loatra ny etra, mataonao mafy ny zioga entinay de noho zany zay de hiala, ary de ny kiomy niala tamin'ny Rehoboama ny fanjakana avaratra, de lasa tonga fanjakana avaratra izy ary nanindry any Jeroboama ho mpanjaka. Jeroboama raha teo nitarika le fikomiana, de tonga firenena naly io tena ny fanjakana avaratra, ary dia firenena kely sisa ny Joda, zay nisy any Joda sy Benjamina taty amin'ny fanjakana atsimo. De amin'ny teatarityary de ny fanafika ny ady ireto mpirahalahy ireto, de ny fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Tao anatin'izany fifanoherana izany no nitenena ny fanjakana atsimo. Joda zany manao hoe indro ato aminay Andriamanitra, indro ato aminay Andriamanitra. Inona ny tian'ny Joda tenenina raha miteny izy hoe ao amin'ny Andriamanitra? Samy taranaky Abrahama, samy taranaky Jakoba, reo samy taranaky zanaky ny fanekena zany, na ny fanjakana vary na ny fanjakana atsimo. Fa nahoana no nahatonga ny fanjakana atsimo ny teny manao hoe ato aminay Andriamanitra? Re afako ninitranka de izao, tao amin'ny fanjakana avaratra zay nisy ireo fokofolo, dia tsy tany moa ny tempoly, tsy tany ny toeram-pivavahana, fa taty amin'ny fanjakana atsimo. Jerosalema zany de tao taty amin'ny fanjakana atsimo nisy azy, taty amin'ny fokon'ny Joda zany. Satria taty amin'ny fokon'ny Joda ny tempoly, dia no niavinaviny maro samihafa tonga atao amin'ny fanjakana avaratra, de sarotra aminy andeha hivavaka aty atsimo, satria niady efa vaky ny firenena efa nisaraka, de namorona toeram-pivavahana ny fanjakana avaratra. Ary io lay atao hoe Gerizima aty amin'ny fanjakana, aty amin'ny andron'ny Jesoa, aty amin'ny taonina toko faefatra, ireo natao hoe Samaritana aty aoriana, dia namorona toeram-pivavahana manokana. Ny fanjakana avaratra tao Gerizima, tendrombohitra manokana izy io, zany efa toerana fivavahana ihany izy taloha, fa dia natao ho toeram-pivavahana, ary dia nofoazina lay ombilahy kely volamena, ary de nisy mpisorona tao. Toy ny filazany Aby manao hoe, amin'ny andininy ity manao hoe ny mpisorona ngeny mahazatra ao anatin'ny tempolin'i Jehova de ny taranaky Arony, fa satria niala tamin'Andriamanitra ny fanjakana avaratra, de zao nanangana mpisorona ho an'ny tenan'izy. Zay mpisorona tahaka ny tsy mpisorona ny rahana, tsy nandrahan'Andriamanitra hoe Aby teo, fa mpisorona ny tenany ihany no mitondra milaza hoe za de mpisorona, ary mividy izany fahefa-pisoroana ny rany azy izy. Hoy Aby manao hoe mitondra ombilahy fito sy ondrilahy fito de vita, de zay de afaka miteny hoe mpisorona, zany hoe mpisorona tsy nofidin'ny fiangonana, mpisorona tsy nofidin'ny tsiriken'ny fiangonana, tsy nofidin'Andriamanitra, fa dia mpisorona ny lazany tenany fotsiny za de mpisorona, tsisy nanendry azy, tsisy naniraka azy, fa dia rehefa manao mitondra vatotr'ombilahy sy ondrilahy fito izy, dia manao sorona ho an'ny tenany, dia tonga miteny hoe mpisorona izy. Dia izany rehetra zany no fampianaran-diso tao fanjakana avaratra, dia hoy ny fanjakana atsimo manao hoe ato aminay Andriamanitra, ato aminay Andriamanitra. Nahoana no ao amin'ny Andriamanitra? Satria zao ny teneniny, satria zay nasain'i Jehova ho tandremanay de ho tandremana. Rehavako roviana no ao amintsika Andriamanitra, rehefa ao anatin'ny ady sarotra itsika, rehefa ao anatin'ny zava-manahirana isika, raha oviana isika no afaka miteny hoe ato amiko Andriamanitra, na ato amintsika Andriamanitra, na ao amin'ny firenetsika Andriamanitra. Raha oviana amin'ny fotoana izay anajantsika ny zavatra asain'Andriamanitra tandremana. Tsy afaka miteny mihitsy ny olona anankiray na ny firenena anankiray hoe ao aminay ao amin'ny Andriamanitra
raha ohatra ka tsy manao zay zavatra asain'andriamanitra tandremana izy mamita tena mandrakariva izy tahak'izay nitranga tany amin'ny fanjakana avaratra ny fanimpotsampy ataony ihany ny fandaminana maro samihafa momba ny fivavahana tsy arahany dia ahoana no ilazany fa ho amin'ny andriamanitra de hoy ny joda manao hoe atao aminay andriamanitra satria zay zavatra asain'andriamanitra ataonay sy tandremanay no ataonay rehavako malala ao amintsika andriamanitra midika ny teny hoe Imanoela dia amitsika andriamanitra na miandany amitsika andriamanitra na ao amitsika andriamanitra zay dika ny teny hoe Imanoela lay hoe Jesoa zay natao hoe Imanoela amitsika andriamanitra de izao ny hevitra zany de izao mitandrina ny sitrapon'andriamanitra isika manaja ny sitrapon'andriamanitra isika zay asain'andriamanitra ataotsika de tandrematsika raha ohatra ka ao anatin'zany fitandremana sitrapon'andriamanitra izany isika raha ao anatin'zany fitandremana ny zavatra asain'andriamanitra tandrematsika izany sika de ao amitsika ilay Imanoela ilay Jesoa ilay andriamanitra amitsika andriamanitra re afako sofa tonga Jesoa sofa tonga ilay teny Imanoela de lay zanak'andriamanitra zay tonga nofo ka mahatonga n'andriamanitra ho amitsika mandrakariva afaka mitenitsika za manao hoe amitsika andriamanitra satria manaja ny sitrapon'andriamanitra isika fa afaka miteny koa isika hoe amitsika andriamanitra atao amitsika andriamanitra satria atao amitsika Jesoa satria mino an Jesoa isika fampamonjy antsika afaka miteny isika afaka miteny ianao mitokantranonao manao hoe ao aminay atao aminay ato andriamanitra mitarika anay ato izy satria mino an Jesoa zay satria zahay efa nanaiky an Jesoa tompo sy mpamonjy anay satria zahay efa nampiditra sy nampiatrana an Jesoa tamin'ny tokantranonay tamin'ny fanamasinana ny fanambadianay tamin'ny fanaovana batisanay tamin'ny fanatanterahana ny asa fanompona zay asain'ny tanterahina atao aminay andriamanitra afako malala njahatra faharoa zay asahiny ny fanjakana atsimo ny teny ko hoe ao amin'ny andriamanitra de ho tsika manao hoe eo lay fanajana lay didin'andriamanitra fa ny faharoa zay aseho any ko afako malala hoe ao amin'ny andriamanitra de tsy ny didin'andriamanitra ihany fa ny fanajana ihany koa ny lamina maro samihafa eo anivon'ny fitompivavahana eo anivon'ny fiarahamonina fanajana ny paikandamina maro samihafa zay apetak'andriamanitra momba ny atao hoe firenena tany amin'ny fanjakana avaratra de io ny teneniny io hoe aiza ve ozy de Jeroboama zay mpanompon'ny Davida no ataonareo mpanjaka izany hoe lay olona tsy tokony anjaka olona tsy tokony nitondra eny tamin'ny jiosy moa tamin'ny fanjaka tamin'ny taloha moa de misy hoe olona tsy tokony hitondra noho ny hoe Davida ny fidin'andriamanitra ny olona tokony nitondra ny misy fa tsy ny hoe olona tsy tokony hitondra de ny olona tokony nitondra tsy nitondra de nanjary i Jeroboama no nitondra satria nalana Rehoboama niataka tamin'ny fanjakan'ny Rehoboama dia rehefa tonga zany olana zany tany amin'ny fanjakana avaratra de lasa korontana manjakariva rehefa ny olona zay tsy nofidin'andriamanitra no nan'olona ataontsika hoe nakafahifanan-keriny tamin'ny taranak'i Davida no nitondra dia nanjary nikorotana ny fanjakana nikorotana ny fanjakana lasa tonga ho azy ny fahalovana ny kolikoly tonga ho azy ny didiny besandry tonga ho azy ny korotana maro isan-karazany rehefa rehefa ny olona tsy tokony nitondra no nitondra avako malala amin'izao andinitsy ohatra masina izao ary de apetraky ny sohatra masina manao hoe ao amitsika andriamanitra rehefa ajaitsika ny olona na ny mpitondra tokony mitondra ny mpitondra fivavahana ny fanajana ny ray aman-dreny fanajana ny sotoavina fanajana ny zavatra napetrak'andriamanitra fanajana ny lamina napetrak'andriamanitra de afaka miteny sika amin'eo amitsika andriamanitra zay no mahatonga ny hoe amin'ny andininy fa
fahavalo ambin'ny folo manao hoe niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy, ilay fiazonana, ilay fampianarana efa napetraky ny ray aman-dreny, fampianarana efa lay nolovana. Marina loatra fa ny vavahana kristianina tsy lovana tsy akory, fatatsika izany. No famonjena dia mitodika amin'ny tsirairay fa tsy zavatra ifandovana. Saingy izao kosa izay apetraka ny soratra masina de ity, efa fantatrao zay nampianatra anao zany o Paoly. Efa fantatrao fa lay fivavahana de nitahina ny ray aman-dreninao, lay fivavahana de nahitany ny ray aman-dreninao sy ny raybenao sy ny mpiray tanindrazana aminao, fitahina sy fahasoavana. Ko maninona ny miala am'zany anao? Tahaka izay nataon'ireo Abrahama. Afaka miteny ianao manao hoe indro ato aminay Andriamanitra rehefa mahatoky tam'izay zavatra efa nampianarina anao. Afaka miteny ianao manao hoe ato aminay Andriamanitra satria tsy niala tamin'ny finoana zahay, tsy niala tamin'izay efa nampianarina anay zahay, tsy niala tamin'izay efa nitariny ireo ray aman-dreninay anay zahay. Afaka malala am'izao andro ankehitriny andalovana sarotra eto anivon'izao tontolo zao dia afaka miteny sika hoe ato amintsika Andriamanitra, ao amin'ny tokantranontsika izy, ao am-pontsika izy, ao amin'ny toeram-piasantsika izy. Ary rehefa amin'ny toeram-piasantsika izy, ao amin'ny tokantranontsika izy, ao amin'ny fiainantsika izy, de eo bokin'ny tantara manao hoe ato aminay Andriamanitra de mitarika anay izy. Andriamanitra mitarika. Midika lay hoe mitarika de zao manolo-tsaina. Manolo-tsaina ary amin'ity toko fahatelo ambin'ny folo ity no hanamarinana n'lay teny Hebreo hoe Yahvé Tsabaoth na Jehovah mpitaritafika. Yahvé Tsabaoth zany hoe Jehovah lay Andriamanitra mpitaritafika, lay jeneraly mpitaritafika. Raha tonga ny fahavalo de zao Jehovah lay Andriamanitra lay jeneraly mpitaritafika. Zany de ao amintsika Andriamanitra, ato amintsika izy satria mitarika atsika raha teo koa izy, mampandresy atsika izy. Rehefa mitarika atsika Andriamanitra dia tsy mitarika atsika ho amin'ny lalana tsy mety na ho amin'ny lalana maharava na ho amin'ny lalana mampatahotra, fa mitarika atsika ho amin'izay mahasambatra atsika izy. Rehefa koa malala tianao ve no eo ao aminao Andriamanitra? Tianao ve ny anan'Andriamanitra ho mpitarika anao? Fa rehefa tonga ao anatin'ny tokantranontsika na amin'ny fiainantsika na anivon'ny firenena na amin'ny fiaina manokany tsirairay Andriamanitra, de tsy Andriamanitra hoentina akory izy fa Andriamanitra mitondra. Ny sampy no entina. Rehefa tonga ny fanompontsampy de io tenen'ny io le hoe andininy fahavalo, ny omby lahy kely volamena eo aminareo zay nataon'ny Jeroboama n'Andriamanitra reo, io de hoentina lanjaina bataina. Fa ny Andriamanitra ny zanak'Israely Andriamanitra velona, Andriamanitra mitondra azy, sy Andriamanitra mitarika azy, fa tsy Andriamanitra batainy sy lanjalanjainy etseroa atao atsiaroa. Tsy zany ny Andriamanitra nitsika afaka malala. Ny Andriamanitra tsy Andriamanitra hoentitsika fa Andriamanitra mitondra atsika. Ny Andriamanitra tsika de tsy Andriamanitra taritsika fa Andriamanitra mitarika atsika. Ao amintsika ny Andriamanitra tsika, ato amin'ny tokantranontsika ny Andriamanitra tsika, tsy Andriamanitra hoentitsika am'izay tiantsika anaovana azy, baikotsika am'izay tiantsika anaovana azy. Itsika nefa tsy mahalala zay mety amin'ny fiainantsika akory, itsika tsy mahalala an'izay mahasambatra antsika akory, itsika tsy mahalala zay hitranga rapitso raha afaka pitso. Ahoana no hitondrantsika n'Andriamanitra? Fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahafantatra ny mandrakizay, Andriamanitra mahafantatra ny momba antsika manontolo no ao amintsika de mitondra atsika sy mitarika atsika. Inona no ampatahotra atsika hoe mpanao salama? Inona no ampanahy atsika raha Andriamanitra ny momba atsika? Iza moa natao no atohitra atsika? Ho ny filazan'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina toko fahavalo. Afaka malala ao aminao Andriamanitra, ato amintsika Andriamanitra, mitondra atsika sy mitantana atsika izy, mampahery atsika izy. Satria nahoana? Satria ao amintsika lay Emmanuel, lay Jesosy Kristy Tompo, efa mitsatoka ao amin'ny ao amin'ny tokantranontsika ny hazo fijaliany Tompo, satria mpanompony sika, satria nandray azy isika, vita batisa isika, voavelany ny helitsika, ary ao anatintsika ny finiavana sy ny fikasana hanao ny sitrapon'Andriamanitra.
hanao ny sitrapon'andriamanitra araka ny teniny ampimana hoe faizahay de hitandrona zay nasainy jehova tandrema fa ny farany riavako malala mitarika atsika andriamanitra rehefa ao amintsika izy fa ny faharoa de izao rehefa ao amintsika izy tsy mitarika atsika ihany fa mampandrese tsika amin'ny fahavalontsika nangay ay mihitsy eto ny fanjakana varatra marina fahadin'ny prala marina fahadin'ny prala tonga mitenin'ny tolo malagasy hoe adinombalay mpianakavy izy ty ny maharesy tsy obiana ary ny resy tsy akoray fa na izany ala nahafatesana di mihetsy ny maramilany fanjakana varatra nampandresen'andriamanitra ny joda nampandresen'andriamanitra rehefa ao amintsika andriamanitra de mampandresy atsika izy tsy mitarika fotsiny ihany izy fa mampandresy atsika amin'ny ady sarotra izay alehantsika izy ny olona zany riavako malala raha metra-panontaniana de manao hoe tsy hoe ahoana no atao mba handreseny fa raha izay de stratégie lavitra de lavitra de lavitra de lavitra de ivoaka to zao karazana teoria isan-karazany hoe sao no atao mba handreseny fa tsy zay ny fanontaniana mipetraka fa izao ao amintsika ve andriamanitra sa tsy ao amintsika raha ohatra ka eny ny valiny ao amintsika andriamanitra de mahazo manantena fandrasena ianao mahazo matoky ianao fa tsy ho afa-baraka fa hampandresy ianao andriamanitra mahazo matoky ianao fa ombanao izy azay le dikan'le teny manao hoe manoatra noho ny mpandresy isika tany Roma tamin'ny fotoan'andro dia rehefa isa-taona isakisaky ny telo volana misy mandrakariva jeneraly irana mandeha manitatra fanjakana tamin'ny andro fanjakana romanina de rehefa mandeha miady any izy dia miverina izy afaka volana vitsivitsy ndrandray aza antaonany miverina izy ary ny vahoaka efa homanina fa iverina ny jeneraly zao tahaka nataony ohatra hoe ny jeneraly Titus tany Palestina tamin'ny taona fitopolo de ny raina handrava ny tepolo sy ny fanjakana joda dia tahak'izay koa ny fanaony romanina ary rehefa miveriny reny jeneraly reny de efa miomana ny vahoaka de miorakoraka mandray azy ao anatin'ny fifaliana sy ny fanomezam-boninahitra zay le dikan'le teny hoe manoatra noho ny mpandresy lay mpandresy de lay nitiana teny le manoatra amresy de manoatra noro jeneraly manoatra noro miaramila avy na mitahiraka ka na vity zany araka ny tokony ho izy de fantahina zany zao riavako malala tsy ahoana natao mba handresena fa izao ao amintsika ve andriamanitra fa tsy ao amintsika rehefa ao amintsika andriamanitra de manoatra noho ny mpandresy satria manan'andriamanitra mitarika ary mbola tsy zay koa raha tena lalina amin'ny fanontaniana tsy ao amintsika andriamanitra fa ny fanontaniana de ny hoe inona no andraikitro fanontaniana de ny hoe move nataoko izay nasain'andriamanitra ho tandremana raha ataotsika zay asain'andriamanitra ho tandremantsika fantatsika zany satria tsika kristianina fantatsika ny zavatra asain'andriamanitra tandremantsika tsy itsika mihitsy no hanatsafa any Jesosy manao hoe inona nataoko mba te andivako ny fiainana mandrakizay ka metraka fanontaniana koa manao hoe inona tompony didy lehibe am'ireo didy folo nomenao tsy anao izy manao an'io fa fantatra efa nampianarina anao i Jesosy hatry ny fony fahazaza ny didin'andriamanitra efa fantatrao ny tiavany Jehovahandriamanitra ao efa fantatrao ny tiavany namana tahaky ny tenanao de mandehana tovy zany nataony tantarany momba ny samaritana tsara fanahy mandehana de mba manaova toy izany koa zany ny didin'andriamanitra asainy ho tandremana ary rehefa ataonao zany de inona no mitranga manoatra noho ny mpandresy riavako malala kado zany fanampiny zany lay manoatra noho ny mpandresy fa ny zava-dehibe de izao miaraka aminao andriamanitra ary rehefa miaraka aminao andriamanitra de mandresy ianao na iza na iza lay Jesosy Kristy tompila Emmanuelany anjaka ao am-potsika riavako ary anao atsika mihoatra noho ny mpandresy ary ho marina amitsika amin'ny fijoroana vavolombelona am'izay rehetra mitazana atsika mijery atsika de afaka hitentsika manao hoe indro ato aminay andriamanitra ivavaka sika tompo fantatra efa ato aminay ianao
ao amin'ny tokantranonay, ao amin'ny fiangonana misy anay, ao amin'ny tanindrazanay, fantatray fa ato aminay ianao. Tsapanay zany satria raha mandaly ado sarotro zay tsapanay fa mandrisy. Raha ao anatin'ny fizaham-toetra zay tsapanay fa tsy kivy izahay. Ataonao manoatra noho ny mpandresy mandrakarivo zahay satria fantatray fa ato aminay ianao. Endre zany amafy ny lalatsarotra lalovanay, endre zany amafy ny fangiry firin'ny fiainana mety andavanandro ho hitanay, nefa tsapanay fa ato aminay ianao. Mitarika anay, manome tolotsainanay, Tompo, mivavaka ary ray ankehitriny. Hazony mba hatanteraka zay zavatra tianao ho tandremanay mandrakariva. Ampaherezo mba hatanteraka zay zavatra tianao ho tanterahanay mandrakariva. Na amin'ny fanomponanao io, na amin'ny fanompona amin'ny mpiarabelona sy ny tanindrazana, na amin'ny fampona ny ankonanay. Tompo, mampaherezanay amin'ny fanahinao masina, hitandremanay zay zavatra tianao ho tandremanay. Mampaherezanay, hitandremanay ny didinao. Atomponay no iraketanay ny teninao, mba afahanay mijoro vavolombelona tsy antanay aminao. Tompo, jereo ary ny fiainanay isan'andro. Ataovo mpandresy izahay, ataovo mahatoky amin'ny fiazonana ny teninao, ataovo mahatoky amin'ny fiazonana ny sitraponao. Raha kofy ny rahan'i Jesosy zanakao, ary ampandreseo amin'ny ady sarotra. Aoka ho hitan'izay rehetra mijery anay, mitazana anay fa ato aminay ianao, mampandresy anay, momba anay, ary manafaka anay. De tononona mitokantrano tsirairay avy amin'ny sambatan'olona Jesosy, ny fitiavanao, ny fahasoavanao mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hitahirin'ny tsirairay avy, ary afaka hiteny amin'ny finoana izy manao hoe ao aminy ianao Andriamanitra. Ny saotra Jesosy. Amen.